Fa miarabantsika rehetra indray afaka miaraka amin'ity fotoana ity. Mahafinaritra satria Andriamanitra mbola manome fotoana antsika ahafahantsika miona ohatr'izao ahafahantsika mifampizara tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra maintsy de mahamelona an'ilay fanahy anatsika de lasa velona ny fanahinao de lasa matanjaka ny fanahinao de lasa tena mifandray be amin'Andriamanitra ianao. Ianao ve fa nisy fotoana nietrehitra hoe rehefa maty ny olona de makaiza? Ianao zao rehefa maty ianao de mba makaiza re ianao hoe ny Baiboly mantsy de mampianatra fa lalana anankiroa no andehanan'ny olona rehefa maty izy. Zany hoe misafidy amin'ireo lalana roa ireo ny olona dia ty ambony tany izy de fa mifidy anazy, zany hoe zasy ianao zany raha te safidy ireo lalana anankiroa ireo hoe rehefa maty de zao mbola velona zao tsika no afaka mifidy an'izany lalana zany, fa rehefa maty tsika tsy afaka misafidy ninina intsony satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe lalana anankiroa no tsy maintsy alehan'ny olona rehefa maty de na very mandrakizay izy na any amin'ny fiainana mandrakizay, na very any amin'ny afobe na velona mandrakizay any an-danitra miaraka amin'Andriamanitra. De tao anaty Baiboly ndray andro de nisy lehilahy mpanan-karena be, manam-bola be, manana ny zavatra rehetra izy, tena anantona an' Jesosy izy satria izy te handeha ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, te ho velona mandrakizay izy, tena anantona an' Jesosy izy. Jesosy azafady mba te hatany zavatra anankiray aminao inona kainao ataoko mba andovako fiainana mandrakizay, fa za mantsy te ho any amin'ilay fiainana mandrakizay ho any an-danitra de inona kainao ataoko? De Jesosy namaly anazy hoe tena tsara raha ohatra ka mankatoy ny tenin'Andriamanitra ianao manaja ny didin'Andriamanitra ianao manaja ny tenin'Andriamanitra ianao mankatoy ny tenin'Andriamanitra. De ozy izy hoe za ozy izy le mpanan-karena efatra mbola kely no nankatoy ny tenin'Andriamanitra nankatoy ny didy folo hoe aza mangalatra, aza mamon'olona, aza mandainga de nankatoaviko daholo zany hatrambola kely tena nataoko zany. De namaly anazy Jesosy satria misy zavatra tiany Jesosy ampianarina an'le mpanan-karena. De ozy izy Jesosy hoe zao ary tena tsara mihitsy zany fa mila tena tian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Fa zao raha tena te hanana fiainana mandrakizay ianao de andao manaraka anay ianao de zao le fanananao rehetra mandehana amin'ny dio daholo varoty any amin'ny mpivarotra sy zay mividy anazy, de alao zay vola zay azonao rehetrarehetra de zay zavatra nananao rehetrarehetra tonga de omeo an'ny mahantra, omeo an'ny olona tsy manana nininy reny, na le antsointsika hoe 4 na le antsointsika hoe olona mahantra kely, de andana zarazarao ny volanao rehetrarehetra. De rehefa voazarazara zany rehetrarehetra zany de andao anaraka anay ianao. Fa voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe nalahelo be ny tarehan'le mpanan-karena satria nanino tsy te hanao an'izany izy, te lasa izy nandeha. De ozy izy Jesosy hoe tena sarotra ho amin'ny mpanan-karena miditra amin'ny fanjakany lanitra, tena sarotra, tena sahirana amin'ny mpanan-karena raha ohatra ka ohatran'izany. Fa manino? Satria tiany kokoa ny vola, tiany kokoa ny harena noho i Jesosy Kristy. De isika ihany koa de ohatr'izany. Ianao zao raha te ho any an-danitra ianao de tokony Andriamanitra ny tena tianao be mihoatra noho ny zavatra ety ambony tany. Zany hoe tokony tia be an'Andriamanitra zany tsika raha te ho any an-danitra. De tsy afaka miditra makany an-danitra tsika raha ohatra hoe ny vola ny tiantsika kokoa no Andriamanitra, ny jeu ny tiantsika kokoa no Andriamanitra, ny telefona ny tiantsika kokoa no Andriamanitra, ny
kilalao ny tiatsika kokoa no Andriamanitra, na ohatra koa re dada sy neny ny tiatsika kokoa no Andriamanitra, fa mila tiatsika mihoatra Andriamanitra, tokony tiatsika be mihitsy Andriamanitra raha te ho any an-danitsika. Zany hoe tsy tokony atakalitsika zavatra hafa zany Andriamanitra, fa tokony Andriamanitra nataontsika laharana voalohany, tokony Andriamanitra nataontsika ambony indrindra amin'ny fiainantsika. De naiza misy atsika de Andriamanitra nataontsika ambony, de tsy tokony atakalitsika zavatra hafa Andriamanitra. Fa raha ohatra ka zavatra hafa ny tianao kokoa no Andriamanitra, de tena tsy afaka makany an-danitsika. De zany ange no ahafahantsika makany an-danitra mity an'Andriamanitra mihoatra, fa tsy hoe ty zavatra ety ambony tany, satria ny zavatra ety ambony tany mety tapitra daholo. Kilalao zany ange mety tapitra, ny telefona ange mety tapitra, ny kilalao sy ny zavatra rehetrarehetra ety ambony tany mety tapitra. Eny fa na fianakaviana sy dada sy neny mety maty ihany koa. De rehefa reny tsy maharitra, fa iza maharitra? Andriamanitra. De tena somary sarotra angambo zany zavatra teneniko zany, fa tena mila mianatra an'izany nefa antsika hoe raha te ho any an-danitra tsika de mila tia an'Andriamanitra be mihitsy tena tianao be Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra ety ambony tany. De andaotsika hivavaka teny an'Andriamanitra hoe ampio Andriamanitra tena itianao mihoatra noho ny zavatra rehetra, mba ho ampian'Andriamanitra tsika, satria tena sarotra ane zany. Zavatra hita masontsika nandray tena tiatsika be mihitsy, fa Andriamanitra mantsy tsy hitatsika maso de tena sarotra angambo zany. Fa zany zavatra sarotra zany indrindra no angatatsika fanampiana amin'Andriamanitra hoe ampio Andriamanitra tena ho tianao, de tsy anakalo anao zavatra hafa mihitsy, satria ho tena Andriamanitra hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Andao ary averintsika zao vavaka zao. Tompo Andriamanitra, misaotra anao fanampy anarinao ho tianao, de androany ampio tena ho tianao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Andriamanitra, tena sarotra zany, fa fantatro fa ianao afaka manampy de ampio tena ho tia be anao. Amen. De mino fa anampy atsika rehetra Andriamanitra mba ho tia azy tsika tsiraray avy, de manao mandra-piona antsika rehetra amanaraka andray.